Valy miarabantsika tsirairay avindray amin'ity satria ity alady maraina fa 24 volana janoary ity tonga mifandraisana ny mofinaina indray isika mialohan'izany anefa iray vavaka isika. Ny Tomban'Andriamanitra misaotra anao indrindra izahay, omenao tombontsoa dia mofinaina mahavelona, ny teninao izay mamelombelona ny ato fanahinay ihany koa. Misaotra anao ihany koa izay mbola hanome tombonandro mba hahafahanay misitraka ny famindramponao. Mamelà ny elokay mamindrafo aminay raha io, aoka izany famindramponao izany aposako aminay tsirairay avy eto. Ko mitenena raha io aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe olom-baovao. Nalaina amin'ny Salamo 119:10 manao hoe amorony fo madio ao Andriamanitra ary avaozy olona marina ny fanahiko ato anatiko. Amen. Anao angataka amin'Andriamanitra amin-dranomaso mihitsy manao hoe avaozy ny fanahiko ato anatiko. Angatao amin'Andriamanitra ilay herin'ny fahasoavana mahay manova. Mifikira mafy amin'ny mpamonjinao tahaka an'izay nataon'i Jakoba. Mandra-pahatonga an'Andriamanitra ampahafantatra anao mazava ny momba anao sy ny momba azy, ka azo tanjaka sy fanohanana ao amin'i Jesosy ianao. Azo ihany koa fahazavana, azo ihany koa hery izay tsy mbola hitanao na tsapanao mihitsy hatrizay. Tady domondoza lehibe ny famonjena ny fanahinao, ka mitalao aminao aho raha lahy sy anam-pahavisana ankehitriny aza mamitaka ny fanahinao. Andresy ianao raha mifikitra ampaharetana amin'ny teny fikasana ny finoanao. Tsy misy fahefan'ny tany na amin'ny elo aharava ny fiadananao na napaka ihany koa io firaisana amin'Andriamanitra io raha mijoro amin'izay niantsonanao ianao. Tokony handetsy ao anatin'ny ahiahy ianao ary raha matahotra an'Andriamanitra, raha manao an'izay ankasitrahany ianao dia ho azonao izay rehetra irin'ny fanahinao. Izao no teny ataon'ny kristiana anankiray mahatoky manao hoe tsy misy ninninona atahorako eto amin'izao rehetra izao afa-tsy ny tsy ahafantarako ny adidy tokony ataoko na koa ny tsy hatanterahako an'izany. Mijoro ho an'i Jesosy isika na dia mitaky fahafohizan-tena sy fandavateza azy izany. Mijoro ho azy any amin'ny toerana rehetra, miasa toy ny hoe manatrika eo Andriamanitra ka mifantoka tanteraka aminao ny masony ary mahita an'izay rehetra atao. Efa novidiny tamin'ny rano tokoa manko isika, ka amin'ny fotoana ilanao ny fanampiana dia antsoa izy dia ho azonao izany. Aoka ny fanahinao izay fohy sy tsy azo antoka ho fiomanana mitohy ho amin'ny fiainana ho avy tsy misy fahafatesana. Avela ho tonga amintsika ny fakapanahy mba hahalalana ny tena toetrantsika, hahalalana an'izay hanitsiana ny kilemantsika ihany koa. Misy hatrany ny fitaomana hanota, tsy miharihary izay mendrika sy ny hamitaka sy handrenika ny fanahy mba havery azy. Iseho toy ny anjely mazava ireny Satana ireny, hevitra kotrehana mandrakariva ny handroba ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanombanan'ny fanahy maro. Farany dia izao no lazaina aminao manao hoe miangavy anao aho ho famonjena ny fanahinao, manoherany devoly dia handositra anao izy. Aoka ny fanahinao tsy manan-kery antehitra amin'Andriamanitra. Aoka isika ho vonona mandrakariva ny amin'ny zavatra rehetra, amin'ny fotoana rehetra ihany koa. Fa hoy ny ten'Andriamanitra manao hoe aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miova ho amin'ny fanavaozana ny saina. Amen. Ny Tomban'Andriamanitra mbola misaotra anao izay amin'izany teninao izany. Angataka ny herin'ny fanahinao mandrakariva izahay ahafahanay manohitra ny asan'ny ratsy rehetra, tsy hanan-kery tsy hanam-pahefana eo amin'ny fiainanay sy ny fiainan'ny tokantrano rehetra misy anay, ary aoka ny herinao hatrany ho herinay. Anaran'i Jesosy, amen.